Salama daholo androanitsika dia ndao indray ara ho resahana ny mahakasika ny ako ny fifidianana izay nisy savorovoro eto Tsiromo tamin'iny andro omaly iny ary nahitana endrika ny halabato manara-penitra izay nokasaina hatao kinanjo anefa maro tamin'izany no tratrany ireo izay teo anivon'izay resaka fifidianana izay. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'izay izay tao matamatangasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Efa nambara ombieny fa tamin'ny omaly 7 Mey no nanatanterahana an'izany fifidianana eo amin'ny solombavam-bahoaka izany. Ka maro ireo kandida izay nirotsaka ho fidinina amin'izany solombavam-bahoaka izany ary hita manerana ny nosy moa izany fifidianana izany. Ka noho izany dia maro ny savorovoro eto Tsiroa ary samy niezaka nanao aintso zavatra avokoa ireo rehetra izay nisahana an'izany fifidianana izany. Ka maro ihany koa ny lesoka izay hita nandritra ny izay fifidianana natao tamin'ny omaly izay. Ao moa ireo izay tena samy naneho ny heviny sy ny hatezerany mahakasika ny zavatra tsy mazavazava izay mety hahinana fa hoisy ny halabato manara-penitra izay ataon'ny sasany hoy izy ireo hatrany. Ka ireto manarakireto no tantaraina amintsika ato anatin'ny ity video anankiray ity izany hoe tapatapany voalohany amin'ny fitantarana ny fizotra ny fifidianana tamin'iny omaly iny. Raha eo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay dia ndao aloha ho resahantsika ny fizotra ny fifidianana any amin'ny faratsiho iny. Izany hoe miandry izay ho avoaka ny seni fa hatreto aloha dia samy matoko tena famandresy ny kandida roa ao faratsiho ao. Tsy iza moa izany kandida anankiroa ao faratsiho izany fa Ramilson Menjanahary sy Lalatindra Rakotondrazafy. Rehefa avy namita ny fifidianana ny rehetra tamin'ny omaly iny dia samy niezaka nilaza tao amin'ny pejiny tsirairay avy tao reto kandida anankiroa reto nanao toy izao manaraka izao. Misaotra n'Andriamanitra lehibe amin'ny fitantanany ka Derasilaza no atolotra azy tamin'ny vokatra nahafapo teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka Faratsiho. Misaotra ny vahoaka ny distriktan'ny Faratsiho, komina Sivy, mpanohana sy ny komity rehetra. Ny vokatra voaray farany tamin'ny 4 maraina teo anivon'ny Kize araky ny antota taratasy ny PV voaray tamin'ny bureau de vote 200/200 dia manana vato mihoatra ny 720 sy 740 isika ampitahaina amin'ny kandida laharana faharoa hoy hatrany Ramilson Menjanahary. Ka noho izany dia miandry ampitonina ny vokatra ofisialy avoakan'ny seni sy ny ACC isika. Milamina ary nizotra antsakany sy andavany ny fifidianana teto anivon'ny distrika Manontolo hoy hatrany ity kandida laharana fahatelo ao faratsiho ity amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izay dia nanao toy izay ihany koa i Madame Lalatindra Rakotondrazafy izay kandida natolotry ny Irmara ao faratsiho ao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa vita tanteraka tamin'ny 3 maraina ny fanisam-bato tato amin'ny Kizeny kandida laharana faharoa raha ny PV eto am-pelatananay. Ny vokatra vonjamaika hitanay dia mitarika misy 1.30 ny elanelanam-bato eo aminay sy ny kandida laharana fahatelo. Raha ny projection tamin'ny rindrim-baiko napetrakay anefa dia tokony ho io mihitsy no elanelana fa mihoatra lavitra eo amin'ny 2 mahery eo izany. Misy tranga hita tsy ara-dalàna maro indrindra tany amin'ny komina Vinaniony sy Ramainandro ary tamina birao fandatsaham-bato maromaro amin'ireo komina ambiny teto amin'ny distriktan'ny Faratsiho. Anananay proof izany ka noho izany dia hanao rekoro eny anivon'ny HCC sy ny seni isika mba hipoitra ny tena marina rehetra. Miandry ampitonina ny vokatra vonjamaika izay avoakan'ny seni sy ny vokatra ofisialy avoakan'ny HCC isika fa eto dia efa misaotra sahady ny voakan'ny Faratsiho nametraka fitokisana. Izany dia midika fa samby nilaza ireto kandida roa tonta reto fa samby naharesy ka eo indrindra mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao
iza ny tena marina ary iza ny tena mety handresy amin'izy roa ireto. Etsy an-tanin'izay moa tao amin'ny CGNOS B boribory tany fahefatra nahitana PV tokony ho any amin'ny distriktin'ny Betroka. Hita tamin'ny birao mpifidianana miisa 8 tao Mandrangobato voalohany sy faharoa ny PV any Betroka. Ankoatr'izay afaka nifidy ny alohan'ny fahatongavan'ny lesy mpifidianana ny mpifidy. Izany hoe nandeha ny Latsabato kanefa tsy ao anatin'ny lesy mpifidianana. Tranga izay mampametra-panontaniana ary mampanahy ny amin'ny mety sy ny halabato hoy ny kandida lisitra fahefatra ny kandida Ramboasalama Emilien. Toy n'izay hatrany fa ahoana mihitsy hoy ireo sasany. Birao fantatsaham-bato iray Antsoroa Mandidy efa voaforitra mivalimbalina mialoha ireo biletin tokana. Fangamoa tsy ilay mpifidy avy manao ny safidy ny tao amin'ny trano fisainana na isoloara no mambalimbalina ny biletin tokana nampiasainy mialoha ny handrosahany azy ao anaty vata mangarahara hoy ireo sasany. Hoy Gasikara Fenosoa indray tao amboribory tany fahatelo EPP Andravoangy voalohany vita sonia mialoha ny nanombohana ny fanisam-bato ny fitanana antsoratra na ihany koa ny PV izay ahina fa tena mampiahiahy izany. Halabato manara-penitra indray tratra tao mitokantrano iray tao Sotema Mahajanga ny andian'olona mpizara vola mba hividianana ny safidim-bahoaka. Angonin'izy ireo mialoha ny karapanondro ary karam-pifidianana izay sandaina vola 10,000 ariary isam-batan'olona mba hanerena azy ireo hanatanteraka ny teti-dratsiny eo amin'ny resaka halabato. Boribory tany fahefatra indray dia tratra Ambodiomby ny fanaovana halabato. Voasambotra ny ekipany Rosy teny Anosy boribory tany fahefatra ireo olony fidy TMH nahatratrarana biletin efa vita marika mialoha izany hoe biletin précoce sy karapanondro maromaro izay tany am-paosin'izy ireo hoy hatrany Paulbert Rosy Rasimanana na Irosy. Fiara 4x4 miisa 3 no tazana mitondra ireo bandy ireo ary vao maraina dia efa tazan'olona. Mampiahiahy ny fihetsika izy ireo koa dia efa natao ny andro maso ary izao tratra izao ny teti-dratsiny. Tsy azo ekena izany koa andao isika rehetra hamonjy birao fandatsaham-bato anio ariva fa mitady hanao lohamboto izy ireo hanisika ny vatony ao anatin'ny irina sy hampiorohoro ny mpiasa eo anivon'ny birao mpifidianana hoy hatrany député Rosy Rasimanana. Ao anatin'izay hatrany dia nilazany heviny ihany koa Fitirerokota Malala tao amin'ny pejiny tao. Mbola tsy nisokatra ny bureau de vote dia efa nisy vato 700 isa tao anatin'ny irina ary efa misy sonia ny boky. Ny sefim-pokotany sy ny délégué no tompon'ny mission jereo tsara ny sary sy ny sonia hoy izy hatrany. Ary ny farany birao mpifidianana tara fisokafana olana ara-materialy no antony hoy ny seni. Resaka olana ara-materialy hoy ny seni no mahatonga ny fahatarany fivohany birao mpifidianana sasany tamin'ny andron'ny 17 Mei iny. Mety hoe ny famadika ohatra raha ny fanazavany mpampakateny ankapobeny Soava Andriamarotafika ny fokotany tokony nomena ireo antototaratasy saropady sasany sy ireo biletin mpifidianana. Tsy tokony hisy anefa hoy izy izany raha niomana araky ny tokony hoy izy ilay birao mpifidianana. Izay ara ny masaka azona roso tamin'ny ity video nsika ty tompoky lasy tompoky vavy. Misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misesy tomboky lasy tompoky vavy mankasitraka dia mirary soa.